teny hitondra famborena-ponona fitombona amin'ny fahatsarana ho amin'ny vahoakanao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Halleluia. Ny tenin'Andriamanitra nentin'izy roa moa dia obolana toko fahasivy-mbefolo andimy faha-efatra-mbefolo hoe trano sy arena lova avy amin'ny ray, eny fa vady endy kosa no avy amin'Andriamanitra. Vady endy no avy amin'Andriamanitra tonotsika zany teny zay safidian'izy roa ireo tena ho tonga fahatanterahana, ho tonga fisehoana ao anatin'ny fiainan'izy ireo. Zany teny boky obolana toko fahasivy-mbefolo andimy faha-efatra-mbefolo zany dia fa maneho sady sodrano. Matetika ny olona rehefa mitady sodrano dia mitady olom-boahositra manokana hitondra n'ilay afatra, tsy diso zany fa tsara. Fa eto Andriamanitra mihitsy no miteny tamin'ny alalany Solomona zay nandrakotra azy ho tonga boky, dia ho diso hoe trano sy arena lova avy amin'ny ray. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny ray aman-dreny no tonta dia olona ho tahiny tompo manokana, olona biny tompo manokana dia ametraka lova trano sy arena ho anreto zanany reheto sy zavikely rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vany vady endy kosa dia lova avy amin'ny Jehova. Andriamanitra mimpambe azy zany. Ninina mety hoe kirasan'ny olombelona ny olona manana hevitra, fa Andriamanitra manana hevitra, manana hevitra, manana programa Andriamanitra. Misy toromarika napetraka Andriamanitra ho an'izany ny ary-mino aho fa zao fanambadiana izy zao tena fanambadiana tena ao mihoatra ny heverina izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra raisiko zany dia raisitsika ato anaty toko faha-roapolo andimy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra-mbefolo zao maky ny teny. Ary Jesosy namalaka nilaza fanoharana tamin'ny indray nanao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia toy ny tahaky ny mpanjaka zay nanao fanjaka fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy, ary izy naniraka amin'ny mpanompony iantso zay efa nasainy mba hatao fampakaram-bady fa tsy nety ho avy izy ireo. Dia naniraka mpamoko hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe ino efa voavoatra ny androko, efa voavony ny omboko sy ny nafaha, fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra koa makanisa ety amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahony akory zany fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any misahany ary ny anankiray ho any mivaro. Ary ny sisa ny sambotra amin'ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary tetezitra ilay mpanjaka ka naniraka miaramilana dia nandringana izany mpamonolona izany sady nandoro ny tanàna. Dia ohatry izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa zay efa nasaina no tsy mendrika. Koa makanisa ianareo any misampanandalana ary zay hitanareo dia asao ao fampakaram-bady. Dia voaka ho any lalana ireny mpanompo reny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary no efa niditra mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray zay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia ho izy tamin'ny risakaisa ahoana no dirana hoe nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia sina izy aroy ny mpanjaka tamin'ny mpanompo afatoro ny tombony aman-tanany dia ario any maisina any ivelany izy aminy misy fitomanina sy fikotriny fa maro no mitsona nefa vintsy no vidiana. Io tenin'Andriamanitra riavana dia mampatsiaro antsika ny fampakaram-badiny izany kondry n'Andriamanitra izany. Tenin'Andriamanitra laza fa ho avy fotoana dia iverina Jesosy Kristy dia apakatra ny fiangonana izy. Ny fiangonana no fofombadin'i Kristy, ny fiangonana ny olona no manin'Andriamanitra hoentiny hitsena azy ho apakarina any amin'ny toerana tsara lavitra dia ny lanitra izany. Tsika fiangonana mila miomana amin'izany. Ny fampakaram-bady tahaka ny androany ty dia fanehoana zany hoe fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Hoe baiboly be da be ny olona nasaina izy fa tsy niomana, ary ny sasany ary ny avina koa, ary nisy ary ny setrasetra namono amin'ireo olona zay nirahana nanasa azy ireo. Fa ny tompony fanasana efa vono, efa vita daholo ny zava-drehetra,
tena tsoina dao ny olona tany ivelany. Eto amin'ity toerany ty ianao a mety afa kristianina ianao. Eto amin'ity toerany ty ianao mety mbola tsy kristianina koa ianao. Mety misy amintsika ngamba raha tsy vanim-potoana ohatran'izao hoe fanambadiana na hoe noely na pentekosta na paka zay vao miona amin'Andriamanitra. Fa ty andro raha ty hafa mihitsy ty satria androany Andriamanitra manao fampakarana izy dia napakatra an'ireto zanany reto izy. Tadidio tsara mety gaga ianao ngamba hoe ay reto zanany hoe efa nandray azo tompo sy mpamonjy ireo ankizy ireo a efa antompo a ny fiainany zany. Zay no natonga azy nanasa anareo eto amin'ity toerana toe tsy maintsy entina ny tempolo mariazinay a io dia azonay natao fotsiny vita ny famezam-boninahitra aminay aman-dreny a dia efa mipetraka tary amin'ny tanonay tany zay misy anay izay fa ny safidy fiara tsy maintsy omem-boninahitra Andriamanitra satria matozo anay a dia ho fahasoavan'Andriamanitra ary ny antony ijolonay a dia mbola ny antony pisiny. Ty ny zavatra resahako anao tiako sarina ny sainao a ty avatra resahako anao ty la izaho koa mbola tsy mitory azy ty taky ny ty androany ty fa Andriamanitra manana zavatra ty ny ampitana amiko sy aminao androany. Vanim-potoana eritreretantsika fa misy ho avy tsara be tsy ho azy ireo fotsiny fa ho atysika rehetra reto satria isika rehetra reto a ny antony natongavan'i Jesosy. Zao no toko fahatelo ny 5:10 fa ty an'izao tontolo zao Andriamanitra dia nandefa ny zanan'ilay tokana dia zay rehetra mino azy omeny fiainana manak'izay. Nandefa ny zanan'ilay tokana ho an'izy ho an'ny olona rehetra tsy ny avy any atsimo avaratra atsinana andrefana avy any ampitany rano rehetrany ihany fa sika tsy akanavana na viaiza isika mandre ianao zao. Ary Andriamanitra tsy mijery toerana koa hoe mpandraraha ihany ny raisiny na ny olona mafokombaka ihany ny raisiny na ny olona verevitra amin'ny fiainana ihany ny raisiny na ny olona manan-katao ihany fa ny olona rehetra dia natson'Andriamanitra iona aminy. Ary fitiavana be mameno ny fon'Andriamanitra, manam-pitiavana anao Andriamanitra, manam-pitiavana atsika Andriamanitra, manana-pitiavana fiangonan'Andriamanitra. Ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra dia ny olona anankiray efa nandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia tonga fonena ny fanahy masin'Andriamanitra. Romanina 12:5 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny fanahy fananganananaka tonga atao anatinareo ka mampiteny anareo ny any ambony hoe haba ary satria haba nareo ny any ambony dia mpiara-mandova amin'ny Kristy anareo ary mpiray-nova amin'Andriamanitra. Zany hoe zay an'Andriamanitra rehetra tonga anareo zay fievitr'Andriamanitra rehetra tonga fievitra koa momba anareo izany. Ary za mahita fa ty androany ty tena hafa satria androany Andriamanitra miantso olona ao aminy. Ianao ngamba rehefa mieritreritra ny fiainanao raha izany aloha za mety ho any an-danitra zany raha ny fiainako nge za mety lamboto za nisy lambavy zany olona fahitirika izao tontolo zao e. Izay mihitsy ny fahitany Zakaiosy ny tenany Luka 7:20. Zakaiosy dia olona nanany maizy azy teo amin'ny fiarahamonina fa olona tsy tia mpiarabelona taminy satria olona mpanambaka mpanitsakitsaka mpanindry zay lavo mpanarorotra. Fa izao Andriamanitra ny safidy Zakaiosy nandalo Jesosy dia hoy Zakaiosy androany hiatrano aminao hitoetra aminareo hiary hisakafo aminareo. Riavana malala eto toerana ty mahafantatrao hoe fa na ianao io tonga eto mety mieritreritra ohatrany Zakaiosy tonga amy ianao rehefa mijery ny fiainanao ianao dia ohatrany fiainana tsy fanao ianao zany ohatrany fiainana tena fa za milaza aminao ianao no natongava. Ary Andriamanitra tsy mba manameriko anao zany fa Andriamanitra manana fievitra anao manana fitiavana be da be zaraina anao. Ary Andriamanitra tianamaro teniny ao amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Tadidio fa Andriamanitra rehefa manao fanekena tsy ho anao ihany fa anao sy ny ankonanao hatrany mitaranakao izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra Asan'ny Apôstôly 9:9 fa rehefa nahita ilay mpiandry fonjana fa sokatra ny varavarany fonjana dia nieritreritra izy lasa mitsoka ireo mpiadra dia lasa izy mijery sady nytomaminy tsika moteny kivy natahotra ny mpanapaka mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany fa mivoaka tao Paoly dia niteny hoe aza mieritreritra zavatra hafa ianao fa tsisy mialy zay tsisy mitsokako ny fahato daholo manana fievitr'Andriamanitra. Tao anatin'izay dia niteny le mpiandry fonjy ahoana ny ataoko mba nanako antoka le atao hoe famonjeny mba tehena fiainam-pagaganao anareo eto zany misy sadio kely anareo i Paoly sisy lasiny tany amponjy
noho ny amin'ny filazantsara enao koa dia rehefa mijoro amin'ny filazantsara ndraindray atosotosoko manodidina enao zao rehefa androany anio tenao an Jesosy dia mialako ianao dia miteny amin'olona za zao atsy misosotoko atsony za zao atsy migasigaro za zao atsy miteny ratsony za dia meny olona kisakisy mbola nafaritry normaly ke eveny mbola normaly any ny androany ka inao fa vaovao ianao efa mivadika vaovao ny fiainanao ary le fihevitran'Andriamanitra no lasa miazona anao ary ny fanapakevitran'Andriamanitra no entin'Andriamanitra ampandrosoana anao mafantatrao fenao io manan-danja sarobidy manoatra mivato sy ny volamena ho ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra manaja anao ty fotoana hoanyity tonga aminao Andriamanitra jereo kely rehefa miantso ny Zakaïs eny tokony io zay midina faingana vao hiatrana aminao dia hiary sakafo hiary hipetra aminao tonga tao Zakaïs fanajana le zany nataony Jesosy azy zany Zakaïs voadona tampona izy ny tenin'Andriamanitra satria fantany fa izy tokoa taka ny olona rehetra mety misy mifahalemena misy tsy fataterana fa hoy izy androany zay rehetra nampakaiko rehetra dia aveliko amin'ny efatrena nanapakako azy manomboka androany iova tanao nefa napakikevitra iova Andriamanitra manampy anao miova ary ny fiovanao dia miova makany ny fahatsarana ny fiovanao dia miova makany ny voninahitra ny fiovanao dia miova makany ny falebiaza Andriamanitra mahita ny fiangonana mahita asy anao olona lehibe olona miava olona tahina olona biny ary raha milaza aminao manao fanamby aminao akoatra ny fiainan'izy olokely reto ho feno ny fahatsaran'Andriamanitra fa ny fiainanao manatika eto ho fiaino ny fahatsaran'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra tonombo anao sahady dia le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 7:25 hoe ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra tsy manapetsy no anombany ianao amiandro tenanao rehetra dia miantso anao oka anisan'ny olona tia makatsina ho hatramin'ny Jehova ianao non fandehanana tetemboly eny tena hoe makatsina takin'ikizy rehefa mafana zao ny andro taky zao ka teneny hoe oentina reninao ane nareo raha kizy fa anyriny ikizy eo anao ane fa miresaka ao ane tonga dia inano anaty lasy nyerizeto gato nyerizeto fa ianao ndray hoe oentinao hatramin'ny tompo dia hoy Davida fana rehefa maraniko hoe ho hatramin'ny tompo satria ray andro ao natehany tompo taky ny ry fotoana any rehetra any riavana malala eto ty toerany ty ary fotoana any rehetra any inona ny ataon'olona ao anatin'ny ry fotoana raha manana aina ivelomana ry fotoana izy mietsiketsika ny ray aman-dreny mba metaka lova amin'izany miasa mafy misy mba nanany areny ary mitandro tena mafy mba ho salama mandrakariva manao an'izay mety mba tena ho fety mandrakariva ny fiainana fa teny zavatra resahako anao miaraka amin'ny tompo tena wao miaraka amin'ny tompo a tena mahafinaritra satria tompo mihitsy nefa nihevitra izany no asy anao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa omba nareo mandrapatapy zao tontolo zao manina Andriamanitra ny teny omba antsika mandrapatapy zao tontolo zao maditoko fahavalo roapolo andiny fa roapolo dia hotsy ny teniny ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fa raika amin'ny telopolo zany hoe naharombana Andriamanitra ianao mandrapatapy zao tontolo zao dia zao toe fa ninona fihevitry ny fahavalo rehetra tady tondrony ianao tsisy ambinina na omby anao izany hoy ny tenin'Andriamanitra raha zany omba nareo tsisy atohatra nareo amin'ity fiainany ity mila mananatoka ianao fa olona mpandresy ianao tsy olona andresy fa olona mpandresy ny olona andresy mantsy mbola manantena hoe isa malala fa so dia andresy any fa za milaza aminao fa mpandresy ianao satria Romanina toko fahavalo andiny fa fito amin'ny telopolo dia nanazava hoe manoatra mpandresy anareo nola inty anareo nola inty anareo iza mitenao Jesosy Jesosy tsy mba mitsara anao fa Jesosy mihevitra anao Jesosy manana programa ho anao ary so no avy fanao sy ny ankonanao ary no avinao rehetra dia maneo izany fitiavan'Andriamanitra zany ary androany miantso anao manokana amin'izao fanamasinana ny mariazy-ny Antoniosy Katiazo andro hafa fatao hotsaronao amin'ny fiainana koa hoe andro hafa oty famerenana anao indray amin'olona famerenana anao amin'ilay fitiavana voalohany famerenana anao amin'ilay toromarika Andriamanitra dia minaza fa Andriamanitra tsy mijery tsanganana fa mijery ny fo mininona tsangananao hatramin'izay nafatarany olona anao androany Andriamanitra mijery ny fonao
fatrahoany raha mifonao manahaka mifon'Andriamanitra olona babo olona manaiky resy faly biazan'Andriamanitra sy mifatsarana satria tavidio zay a tian'izao tontolo zao Andriamanitra ao tian'izao tontolo zao Andriamanitra tsy hoe satria ratsy zasy ianao tsy hoe satria fa Andriamanitra mahita fa zao tontolo zao dia samy ratsy daholo any Romana any izy miteny tsisy zay tsy naroto reo ka tsy mendrika voninahitra an'ray ny olona rehetra ratsy fa zao Andriamanitra nahita fa mendrika famonjena izy reo mendrika azy ireo no any-danitra jerekely ianao ao mendrika anao makany an-danitra ary hitanao fa lasany izy anao apo lasany ianao za mahitanao lasany dia eo nantsika eny la eo nantsy anao ve aneny lay tenena anao lay misy mirehetra misy mifafenona misy mifatsarana misy zay tiavina ary amino destination anao hoe anjara voatendry ny tokon'Andriamanitra anao efa misy koe anjara voatendry zany hoe le lamin'Andriamanitra napetraka Andriamanitra tadiliva le Andriamanitra Andriamanitra ny but na hoe tanjona misy tanjon'Andriamanitra rehefa niantso asa ianao izy misy tanjon'Andriamanitra zasy ianao aneo voninahitra azy reo olona zay netsona amin'ny anarako izy anino izy dia ame voninahitra manino ianao mame voninahitra an'Andriamanitra mandraka re ka fiainanao miavaka matsiaro tena misy ianao hoe wow isaka miteny vavanao io tena ohatrany hoe danaka foana ianao nanonateny izy koa mba olona danaka zany fa ianao matsapa fa tsara miaraka aminy ohatrany tsy ianao tsy laza fa osy ianao hoe wow tombono azo fahalalako azo tombono azo fiarako amizao tombono a ny fitoerako hoany hoy ny tenin'Andriamanitra iny tenin'Andriamanitra andratsika matotoko faharoapolo eo amin'ny dimy faefatra ambiny fa fifalimbe ny any an-danitra rehefa misy mpamota zay mibebaka tika ina moa ny atao hoe mpamotabebaka indikany hoe fidebana ny zao fitodiana avy amin'Andriamanitra fanatonana n'Andriamanitra ary fanekena fa Andriamanitra loha ranaina ao amin'ileka toko favalo rehefa nentiny reo efata teo anatreny Jesosy ilay malemy zareo kely le izy a nentiny reo efata teo anatreny Jesosy ilay malemy goany tafitrano izy ny tenin'Andriamanitra matezitra zany tafitranonao zao hoe goany am'izay tsy tranon'le olona fa tranonao fa za fa nisy fiarana atao ary le olona totrako faly satria fa niditra tao aminy Jesosy tsy nampanazana goana fa nampidirina teo anatreny Jesosy ilay malemy dia ombadolo ny teny hoe dia hitan'i Jesosy ny finoan'ireo nandatsaka azy tena tiako be nitsy zay aroany maraina mitady olona manam-pinoan'Andriamanitra fa rehefa mahita amin'ny finoanao Andriamanitra dia manetsika an'Andriamanitra anao zavatra dia eo kely a hitan'i Jesosy ny finoa izy efa da dia ho Jesosy tamin'ilay malemy vovelany ekao le malemy iny tsy hiteny hoe atrafoako tompo zany dia mpanota tsy mifatsofana mitsy raha fantatra ny fiainako teo aloha dia fiainan'olona tsy fanao ianao tsy zay ny zavatra antrano fa olona malemy teo tsy fantatra hoe naleny hatramin'ny kibre mifavalo efa nataona ny maro fa izy efa dana alahelo otra fa fantatra izay fa Jesosy ilay loharano Jesosy fa afaka ampitsangana ny olona dia rehefa nentina tao dia ombavony hitan'i Jesosy ny finoan'izy eo dia niteny Jesosy hoe voavelany eloka eo batianao vy androany mety efa aminao zany ty zany voavelany eloka voavelany eloka ino la voavela eloka zany hoe amina faly saiko zay fahitany olona anao fa ny olona aloha hitanao araka zay fahitany fa Andriamanitra manana ny fahitany ianao manana ny fahitany ianao izy ianao dia olona manandajo tompon'Andriamanitra ianao io na mivatsy sy mivolamena tsy mivisan-datsy loatra anao eo anatrehana zany hoe na volamena na vatso eran'ity zany ty any tsy manandanja mihoatra ny lanja anao fa ianao hafa ianao ary Andriamanitra tia mpiona aminao amin'izany fa tsarany zany dia ho Jesosy tamin'ilay malemy satria hitan'i Jesosy hoe nisy olona tena notany hoe olona marary nentina teo amiko hoe voavelany eliko ny asany hoe tsy le eloka voavelany dia diaviny fa fahasalamany dia ho Jesosy fa inona ny tsara kokoa n'ity olona ity ny fitenenana aminy hoe voavelany eliko sa ny fitenenana aminy hoe sana dia tao fandeha dia ndeha mody dia ho Jesosy zao any satria nanantona izy eo
zany efa mamitsy zaray nomeko fa omeko azy aloha miantoko ny manak'izay dia omeko azy kosa ety sao a ovelaneloko areo dia ozy izy mitodika tamin'le malena tsangana dia tao fandrinanao dia modelao niaraka tamin'ny vavanena eny sady voaveleloko ana iny mitondra n'ilay fandrinany lasaloha le fionanao amin'andriamanitra dia miteraka etsika mahatonga an'andriamanitra mana da miteraka tsy takatry ny saina mba fantatro ve androany ianao raha manodila tsofina misy etaeto anatinao miandranja kasika faminona avy amin'andriamanitra to anatin'ny confinement iny dia nave ny zavatra nitranga akoatran'ireo havana maty dia nisy fampitehina orinasa tsy fanananasa na itsika reto ary mety anisy amin'ny olona very asa tsika nefa manana andraikitra be adidy na eo miankonana fotsiny aza fa androany vaovao afalo anao androany andriamanitra anjazona mpitotona rehetra amin'ny fiainanao dia anokatra lalapitahina sy fahasoavina anao ka na confinement na tsy confinement olona mahomby sy miavaka ianareo olona hoampy ny fahatsaràn'andriamanitra ianareo ary olona hoenjeny pitahina sy fahasoavana ianareo andriamanitra mahita fa mety aminao zany mety aminao zay so tamin'ity confinement ty dia vo teo amin'ny tapabolana teo tena merina nanao indray a ny fanamboarana fiangonana ny filipestina ny azo satria olona tahina olona zao tsy fanaovana ninona mihitsy eo fa nohanina mihitsy nidira mpianatra sy marina dao reny zany fa ianao misafidy nde ataonao a fa nyzavatra fafinao amin'ny sanampitompo sy eo amin'ny fieritran'andriamanitra tsy very izy ny tenin'andriamanitra fa miverina aminao telopolo efapolo azy zato eny ary amin'ny fotoana ilanao azy ny olona manana n'andriamanina andriamaniny olona tsy misy zava-tsoa zany fa ny fotoana hovoko ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fotoana hiandrandranao ny fahasoavan'andriamanitra dia tonga io andriamanitra tsy mba tara izany atao amin'ny fotoana ilanao azy any tonga zany be da hoe karazana fijoroana vavolombelona seho atao anatin'ity vamoton'ity ohatra fotsiny misy taona eo zao mijoro vavolombelona azo mbola tsy nandray karamo izy hatramin'iny tramoviana oviana nanomboka tamin'ny juillet tamin'ny taona hatramizao mba maimaty juillet dia 2020 zay zany efa nandray zany taodeleleo tsy tadi dia tiako resahana zany raha diena zany hoe ohatrano sarotra ny anao fanambadiana fa andriamanitra atao andriamanitra mietra ty zavatra resahako mila fantatrao le fitiavan'andriamanitra mila azonao le toromarika andriamanitra fandriamanitra lay matateraka zay rehetra nambala jeremy toko voalohany amin'ny dininy faharoambe folo miahy ny teniko aho mitotosaiko izy miten'andriamanitra miahy ny teniko aho mitotosaiko isaia toko fa dimapolo ny dimy faraikambe folo fa ny teniko rehetra na ny teny tsara voalazako dia tsy hiverina ty amiko raha tsy mahatotosan'ny nanirahako azy nanirahan'andriamanitra ny teny fikasany dia ho tonga tanteraka ny fiainako sy ny fiainanao fa za mahita fa sika rehetra ireto miantso anao andriamanitra amary miantso aminao andriamanitra hiditra ao amin'ny fiainana fefa nalokatra fievitra tsy ho anao amiko anao sy ny amkonanao tsy ho anao amiko anao sy ny hoavinao fa ny hoavy mamiratra tsara lavitra ndetra amin'izay no hanomban'andriamanitra anao hoy ny tenin'andriamanitra teo nda isika tamin'ilay matitoko faharoamoroapolo teo hoe dia nisy fanasana lehibe andriamanitra lay manasa antsika many eo na amin'ny ame voninahitra azy amin'ny izao fanamasinana ny fanambadinjanany zao namary ny antso sasina dia izy ny tenin'andriamanitra eo miara-migioka sy miara mandray reo efa nomanina jaona toko fafolo ny dimy fafolo tapfaharoa amaranako azy dia hoy ny tenin'andriamanitra fa tonga Jesosy Kristy tonga mitondra fiainana dia fiainana benabe amin'ny mahalehilan'andriamanitra na ny soran'andriamanitra ho atsika rehetra eto amin'ny toerana ity toloko nizotro ny fananganana nizotro ny voninahitra nizotro ny famelona nizotro ny fahatsarana nizotro ny fahasalamana akasika anao sy ny ankonanao akasika ny vavinareo rehetra dia olona miaraka ianao tahina sy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Sana Ani amnyavindinja Wanilai Nipecha kambone Niseza fiandianana Nitani mufitwera ntongumye Nilani chandi anane Wanilai Nipecha kambone Niseza fiandianana Nitani mufitwera ntongumye Nilani chandi anana Come on.